orinasa FACAB fa tsy antoka iray lavaka noho ny fahatapahany herinaratra. Fitantanana ny OMDA tokony homena lanja ny mpanakanto fa tsy nina tsy niavina. Fitantanandra rahampirenena tsy mandeha mila manova rafitra sy lalam-panorenana isika. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MIS amin'izao takariva izao ka manolotra ny arabary tomboky lahy sy tomboky vavy manasana manaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia miaina anaty fantiantoka goavana amin'ny fahatapahany herinaratra ny orinasa FACAB eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia niakatra 520 hatramin'ny 20 ny masokarena. Voaterina ina araka izany ny karama sy ny mpiasa raha ny nambaran'ny filohan'ny groupement des entreprises franches et partenaires na ny GEFP ho an'ny androany. Sary sy rindran-sary ny tahiriny aina. Miantraika mivantana amin'ny asan'ny orinasa FACAB ny fahatapahan-jiro lava, miankina tanteraka amin'ny herinaratra mantsy ny famokarana. Tsy afa-manoatra miaina amin'ny zava-misy ny orinasa FACAB. Nisy mihitsy azany nanena mpiasa ao aminy sy ny ora fiasana. Ny GEFP izay mampiasa olona mivantana hatramin'ny 5 alina sy iray hetsy ao anatina orinasa 120. Ny délestage ohatry ny industrie rehetrarehetra satria industriel moa ny any dia niakatra zany masokarena, niakatra eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 masokarena satria ho an'izay afaka nanao an'izany dia mampiasa groupe ny orinasa FACAB izay lafo dia lafo zany ny vidin'ny fampiasana an'izay groupe izay. Tsy afaka nanao an'izay zany dia misy apahany ohatra satria ilay groupe koa ho an'ny sasany tsy mazaka fa tsy ny ampahany fitaovam-piasana ihany dia misy apahany amin'ny olona zany miasa à temps partiel na amin'ny fotoana ampahany ihany miasany dia mianarak'izay koa zany mety karama mety ho azon'ilay olo zay mety ho fiantraikany ara-piarahamonina amin'ny vatana toko fa izay le izy hoe nampiakatra masokarena betsaka sy ny izay le fanajana ny délai de production satria izay moa zany misehitra amin'ny varotra iraisam-pirenena dia enjana le fanajana le délai nefany ny énergie na ny herinaratra hoentina miasa tsy nisy arak'izay filazantsika azy zay. Enjakenjana ohatry ny industrie rehetrarehetra ihany fomba fitantanana azy tena nendy raha zay filazako azy voendy ny orinasa eto Madagasikara tsy ny orinasa FACAB rehetra ihany satria samy mikaikaiky daholo no reny tsy fisina fahatapahana herinaratra iny. Tsara dia tsara nefa miseny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao satria ny aina ny fifaninanana no i Etiopia izay tsy ao anatin'ny vondrona AGOA intsony. Raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny tsenany lamba. Ankoatry ny herinaratra nefa dia misedra olana goavana hafa ihany koa ny vondrona FACAB eto Madagasikara. Isan'izany ny fikitiana ny lalàna amin'ny feny orinasa FACAB eto amintsika toy ny fanafoana n'ilay antsoina hoe période de grâce ho an'ny mpampiasany vola. Niova ihany koa ny tahany hetra ho an'ny fampiasam-bola. Misy olana anankiray lehibe dina hevitra koa ny tsy fahamarina toerana ny lalàna mifehy ny zone franche satria araky ny efa nitenainay ombieny dia sahirana ny zone franche satria tadiavy ny fanjakana hofoanana ny lalàna mifehy ny zone franche. Ny fahazahoana iny zavatra miseho ankehitriny satria ao anaty lalàna amin'ny feny zone franche dia misy an'ilay hoe stabilité fiscale ohatra na ahafahana manome visibilité ireo mpandraraha isehitra ao anatin'io zao izy lasa ny anatin'ny loi de finance indray mifehy azy dia ny dikan'izany mety hiovisa taona izy dia mety ho sahirana le fiantsoana le mpamatsy vola tonga hiasa ampiasa olona eto Madagasikara to. Na eo aza nefa ny olana lalovan'ny orinasa FACAB tonga nanatitra fanampiana tetỳ amin'ny BNGRC ho an'ny niarambony nandritra ny rivo-doza ny GEFP toy ny vary, labzy, rano, gel hydroalcoolique sy ny artava. Goavana ny takatra navelany rivo-doza Batsiray amina faritra maromaro eto amintsika ho an'ny orinasa Jirama. Betsaka ny fanarenana tokony atao efa misy nanomboka mitaraina nefa ny mpanjifa noho ny fahatarany fitaovana. Raha vorazafy mahenina sy tahiriny aina. Omaly no nanao ity fanehoan-kevitra ity tao amin'ny tambazotra Facebook ny solombavam-bahoaka voafihita ny Toliara. Efatrandro ny tapaka tsy nisy herinaratra i Toliara hoy izy mitady vahaolana maika avy amin'ireo tompona andraikitra. Tsy nisy fiantraikany loatra tany an-toerana nefa i Batsiray.
tsy anyany fa faritra maro no nahitana fahasimbana fitaovana toy ny andrin-jiro mitombo ny asa ho an'ny orinasa Satrirama noho izany ny eo tsy voavato ny delestage eto Antananarivo ny any faritra nefa mila fanarenana maika dia maika isoroana ny mety ho fahatezeran'ny olona amin'ny fahatapahan-jiro raha mitangana faktiora mitaky asa maika mifanaraka amin'izay ny mpanjifa izany hoe herinaratra tsy tapaka ary rano mandeha na dia izany na tsy izany asa dia maro tokoa ny poteau basse tension na mitondra ny herinaratra merivaika moyenne tension zany izay lavo indrindra moa fa mananjary manakara sy farafangana ny any Antsirabe fianaran-tsoa ambositra zany so efa azo atao hoe tafarina amin'ny akapobeany zany tavaverina ny herinaratra ny rano koa tsy azo adino satria rehefa miakatra ny rano dia reny fotodrafitrasa anantsika amin'ny fanadiovana ny rano reny ihany koa zany dia tsy maintsy ajanona aloha kanefa amin'ireo tanàna ireo zany dia efa azo atao hoe miverina amin'ny akapobeany zany ny tolotra ny aty Moramanga koa zany ohatran'izay mety taditsika fa nisy olana be tao Moramanga tamin'ny fandalovan'ny rivodoza ana taorinany ana zany tsy maintsy manamafy ny ezaka zany tsika aty mananjary manakara farafangana raha ny amin'ny telonjato any ny poteau BT zany na io poteau nidaboka zany na mitongilana tsy maintsy arenina ny MT ny atsasaka eo amin'ny atsasaka izay tsy maintsy enjehana ihany koa malona ny fahatapahan-jiro ny Toliara moa fialantsiny hatreto no nataony teo anivon'ny Jirama sy ny orinasa NLAK izay miandraikitra ny fizarana herinaratra ny toerana andrasana kosa izay fanamboarana ho vahaolana aroso amin'ny mpanjifa raha ny fantatra mihitsika noho ny fahatapahan-dalana ireo fitaovana tokony alefa ny toerana ka voatery miandry noho izany ireo voakasika ambony dia ambony ny taham-pahavoazana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Batsihay ho any distrika ny Kongo miisa 9 hatreto no fantatra fa namony ainy raha nitatitra nataon'ny solombavambahoaka lany tany an-toerana ny ankamaroan'ireo namony ainy dia saika maty ny anjeran'ny trano avokoa 770 no razana efa hita tao amin'ny fokotany Ankarimbelo 30 tao amin'ny komina Antodingy 9 tao amin'ny komina Ikongo mbola mitokosa ny fikarohana ny razana ao amin'ny komina Valarivo sy Tanambao betsaka ihany koa ny fotodrafitrasa Simba ho Ikongo ary mahatsiaro mitoka-monina tanteraka ny ponina ho any Ambatondrazaka kosa indray sika dia mijaly ary mitoy ny fijaliana rano fisotro madio amin'ny renivohitra faritra loatra mangoro amin'izao fotoana izao efa amam-bolana no tsy tonga ny rano tao Ambatoambo tsy tonga ny rano ny Jirama manaitra ny mpitondra ijery vahaolana aingana makasika ity olan-drano ity moa ny mponina any Ambatondrazaka ny Rendriana Arvony Volakakavitra ka malitsy miova ny resaka olana ny famatsin-drano eto anivon'ny renivohitra ny faritra loatra mangoro efa tamin'ny fividianana ny solombavambahoaka 7 no nampanantena ny amay olana io ny mpitondra ankehitriny saingy hatreto dia mbola mitoetra trany izay olana ny famatsin-drano ho an'ny mponina Ambatondrazaka izay efa mambolana maro ny sanabohitra Ambatoambo sy Tanambao no tsy nahita izany rano izany miantso ny mpitondra mahefa mba ama ity olana famatsin-drano ity ny vahoaka na Ambatondrazaka aty Tanambao aloha dia fa olana fa hatramin'ny ela mihitsy ny famatsin-drano eto ohatra ny vahaolana atao vahaolana vonjy tavanandro foana fa tsy mijaly ny mpanjifa ary azonareo alaina sary le bidon eo fa tsisy rano akory anefa dia miandry milahatra fotsiny asa ahoana mihitsy ny tena tompona andraikitra anazy io zareo amin'ny Jirama na ahoana marina fa mijaly mihitsy le vahoaka amin'le rano nefa na misy ny rano na tsy misy ny rano faktura miakatra foana jaly aloha mpanjifa amin'izao jaly mpanjifa ny antony dia zao raha mandeha ny pompe maraina tsy hoe maraina be akory le pompe mandeha fa ohatra hoe amin'ny sotro sasany na amin'ny vary zay vao mandeha nefa i rano mandeha nefa tsy maritra firy fa adiny 2 na adiny 3 dia tapaka dia amin'ny arivo izy ndraiky tsy mandeha mihitsy fa maraina ndraiky zay vao mandeha ka manefa nanareo tondra fanjakana zay mba dia reny rano ity fa mijaly zay vahoaka ampiaviny amin'ny 12 alina mandeha makarano foana dia manomboka indray amin'ny 3 maraina dia raha zany tsy mihinan-drano 3 maraina dia mijanona amin'ny 7 sasany amin'ny 5 dia tapaka ny rano
efa ela be nisy izay efa ela tsy ny rano rery nefa no olona hoy ny mponina avy eo amin'ny zanapohitra abattoir fa ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy indrindraindrindra ireo fampanantenana izay mbola tsy totosa hatramin'izao tsy ny fampanantenana hoe dimanjato sy 2 arivo menaka enjato sy 2 arivo zao lasa 4 arivo 5 arivo ny fijaliana dia mijaly tanteraka mihitsy mahatsiaro tena mijaly ny vahoaka raha amin'izao ny rano miakatra rehefa tondraka ny rano rehefa maina indray ny tany dia tena angadana dia tena tsy hita mihitsy zay fiainana amin'izao fiainana zao Any Fianaratsokosi indray dia tapaka mitetezana ao mandemoka viliatokana komina Ankarnarivo Manirso district Anisandra tsy misy fivilianan-dalana na déviation azo atao manoloana ny fahatapahan' ilay tetezana eo amin'ny lalam-pirenena faharoa amby efapolo PK13 mampitoy ny Fianaratso Isandra ary Kalamavonity manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana araka izany mba anamboarana haingana ilay tetezana ny mponina any antoerana. Eo amin'ny sehatry ny fitsarana kosi indray ary dia ny olona manana raharaha rehetra ka makasika ady eloka be vava dia tokony arovana mpisolo vava avokoa raha tsy manana fahafahana ao amin'izay ilay voapanga dia toloran'ny fanjakana mpisolo vava maimaim-pona na ilay antsoina ihany koa hoe avocat commis d'office efa ho 20 taona nefa izay tsy nisitraka tamin'ny karama ny avocat commis d'office teto Madagasikara fa inona marina ary no andraikitra izany hoe avocat commis d'office izany ary ao ary ity fanadiadiny ity fa mamaly izay fanontaniana izay eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina. Raha araky ny lalàna ny olon-drehetra manana raharaha ka antsoina hoe ady eloka be vava dia tokony arovana mpisolo vava zo tokony hositrahana izany raha tsy manana fahafahana iantsy mpisolo vava ilay voapanga dia toloran'ny fanjakana mpisolo vava maimaim-pona na ilay antsoina hoe avocat commis d'office. Avocat commis d'office dia avocat tendrena tsy mifidy an'ilay client fa tendrena ny fanjakana izy hiaro olona matetika mitraka zany atao ny avocat mbola stagiaire ny tena fanaovana an'izany raha sanatria tsy misy ny avocat stagiaire vao miasaina manao titulaire tena tsy misy frais alohan'ilay olona mihitsy fa dia ny fanjakana ny miatoka an'izay dia amena an'izay ilay olona nahoana moa ao anatin'ny zoan'ny fiarovana ny olona zoan'ny olona ho arovana ho tsara fiarovana azo ina moa zany justice rariny tsara dia tsy maintsy amena mpiaro azy ilay olona professionnel ny amena avocat d'office dia ny olona nanao eloka be vava satria zavatra grave be zany eloka be vava zany grave be sazy zany dia tsy maintsy atao izay hatsara ny fiarovana azy dia izay nanomezana azy izay tsisy frais fa izany dia andraikitra ny fanjakana ary ampidirina ao anatin'ny frais de justice criminelle zany raha tokony ho izy raha jaina ny zon'olombelona tsy maintsy amena fotoana malalaka ilay avocat commis d'office hiétudier an'ilay dossier tsara zay vao miaro. Ny fanjakana araka izany no tokony andony tamin'ny karama ho an'ny avocat commis d'office ity farany izay tsy afaka mandany fanendrina azy izany hoe tsy afaka mifidy izay ho arovany fa atolotra tsy karamaina izy ireo fa tamin'ny karama ndraisiny da ao anatin'ny 20 taona nefa izay tsy nisitraka io tamin'ny karama io ny avocat commis d'office teto amintsika efa ho 20 taona izao tsy nandray an'izay indemnité izay intsony ny mpisolo vava commis d'office 20 taona ny resaka eto tsy hoe karama ny mpisolo vava commis d'office tsy mandraina ny ararana ny avocat commis d'office ary efa zay no mission de service public apetraka ny lalàna aminy ekeny zay tsy mandraina ny arara zay ary amin'ilay asa fiarovana fa kosa mahakasika ny lany amin'izay asa fiarovana zay dia misy ny indemnité tokony omena azy frais de déplacement frais d'hébergement photocopie amin'ny dossier fitsarana zany fandaniana rehetra zany dia lasa ilay mpisolo vava commis d'office no miantoka azy amin'ny vola posiny olona arovana tsy client tsy havana tsy namana olona tsy fantany ilay asa fiarovana izay ho ataony ekeny ny sitrapo ho atao mamaim-pona fa ny lany kosa amin'ilay dossier izay akina aminy mba angatany zany mba ho alo. Ifarana ny volana marsy izao ihany koa ny fifanarahana eo amin'ny sekoly mampiofana mpisolo vava na ny Institut de formation professionnelle des avocats na ny FPA tsy sintsona araka izany ny sekoly ampiofana ny mpisolo vava raha tapitra fifanarahana io zo fototra nefa nizony fiarovana.
Naneho ny heviny ny mpanakanto mahakasika indrindra ny fanalana ny taleny ofisy malagasy miaro ny zony mpamorona na ny omda saika nitovy avokoa ny nambaran'izy ireo mikasika ny tokony tohizan'ny asa izay efa nisy sy natao teo aloha ary indrindra mba hanolorana olona mafy sy afaka mihoatra ny vitany teo aloha raha toka hiroso amin'izao fanalana ny tale izao. Avitra Solondraibe sy Tokatra Marla. Ny fakakevitry ny Mariany no antoka ahafahana mampandroso ny sehatra rehetra. Izay ny nasongadin'ny mpanakanto mikasika ny rara fanesorana ny taleny omda ankehitriny manoloana izay indrindra. Nisy ny fivoriana nataon'ny mpanakanto maromaro omaly ka namohan'izy ireo fepetra mikasika ny olona izay asolo ity tale voakasika ity. Mila olona mafy sy manana fahalalana afaka mitazona ny toerana ny tokony hapetraka asolo azy. Ny zavatra tena nandreraka anay tao anatin'izy dia le tsy firarahinanay. Zay zavatra zay tena mahasarotina anay hoe rehefa zavatra mikasika anay kosa rangaha tokony mba anontaniana aloha zahay satria mariako foana hoe 700 mahery ny vola miasa amin'ny omda dia volan'ny artista normal ny artista raha mitako hoe aloha zay mba zay olona nananay fitokisana tokony manana teny atolotra ny artista manana zoiteny zany izy amin'ny zavatra rehetrarehetra mahakasika ny omda na ny fanovana inona na fanovana inona fahatoko afa-tsaina ndao aloha iara iona ny tompona andraikitra voalohany amin'ny ministera sy ny artista dia raha mandinika eo le izy ka raha fanekeny rehetra le izy ampandroso dia mino afa tsisy olana fa tokony fanatony. Ny tsaratsara kokoa dia tsy nisy ohatran'ny fifampiresana foana raha le tokony misy zany ny teny rano ary tsaratsara kokoa raha ohatra ka hoe teny rano amin'ny mpanakanto zany ny hoe ny zay hotalen'ny omdaram-pitso dia tokony misy teny rana miaraka amin'ny mpanakanto zany misy fifanantonana zany zay zany no mba tsy siny hoe fifandroitana indray. Ity mpitantana ity izay navita be teo amin'ny fitantanana kanefa ny ofisy malagasy miaro ny zompamorona izay misampana roa ny fitantanana azy ka matetika miteraka olana toy izao ka tokony adin'ny mpanakanto amin'ny alalan'ny sendika izay natsangana azona fahalalahana ka tsy jabahan'ny hafa foana ny resaka toy itony. Eo ihany koa ny tokony ijoroan'ny mpanakanto amin'ny fankatoavana ny rafim-pitantanana amin'ny ankapobeny. Ahoana no afatsika mametraka tsara hoe izahay mpanakanto dia afaka mizaka teny mpakatsy hoe tatanina foana hoe zay ny mahalala momba anareo fa zay mieritreritra momba anareo hoe ny omda efa misy io dia ahoana ny anatsarana an'io satria isaky ny alarobia dia misy vanimpotoana ahafahan'ny mpanakanto mifanakalo-hevitra ao anatin'ny setry ny omda io. Zany zao tokony ararotona tsara isika mpanakanto koa efa manana sendika ahafahana mitaka ny zotsika dia zany zao tokony mamafisina daholo. Ny mpanakanto izay mbola azo lazaina anaty ady sarotra amin'ny fametrahana ny toerana eto amintsika kanefa misedra olona lehibe toy izao sahady. Fijabahan'ny olona vitsy anaty vilan'ny hafatrany no fototra mahatonga ny zava-mitranga toy izao. Ny fanaparam-pahefana indraindray sy ny fisehoana fa mahafeny lafiny rehetra ny olana lehibe. Ho an'ny toamasina isika amin'ity toy ny vava manaraka ity dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ny toerana amin'izao fotoana izao. Tambazotra jiolona mpangalatra taolapaty sy mpamakitrano no sarona ho an'ny androany. Fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo na ahafahana ny samotra azy ireo. MBS Toamasina. Loharam-baovao avy amin'ny tsara sitrapo no nahafahana ny samotra ireo telolahy nitondra taolapaty miisa 7 avy any Vavateny izay kasaina amidy tao an-tsena ny fokotany Valpinson Tomasina tamin'ny farany herinandro lasa teo. Nisy velam-pandrika napetraka nahafahana ny samotra azy ireo ka teo andalam-pizerena ny mpividy izy telolahy no tratra niaraka amin'ny gony misy taolan-dava. Nandritra ny fakanambavany azy telolahy ireo no nafantarana fa fasana novakina tany amin'ny distrika ny Vavateny no nakana ireo taolan-dava ireo. Araka ny famotorana izay efa natao efa nijanona efa ela tany amin'izareo zany izy io dia zao izy vao sahirana mitady mpivarotra izy fanina aminay ireo. Fa araka ny famotorana natao nafantarana fa taolana avy any amin'ny faritra ny Vavateny zany izy io. Araka ny fa fomba procédure atao amin'izy io zany isaina iarana amin'ilay dokotera dia alefa efa misy toerana tokony ametrahana ny taolana hita na tratra ohatran'ireo ao amin'ny cimetière. Amin'ny maha malagasy antsika tsy maintsy mbola misy fomba ihany koa nataon'ireo zanadrazana mba ahafahany mitondra ny taolanareo any amin'ny
fasana zay nivoana. Ankoatr'izay dia tambazotra-Jolay izay namonina faty ramatoa iray nandritra ny fanafiana nataon'izy ireo ny sabotsy 5 Febroary lasa teo amin'ny fokotany Ankarefo, komina ambanivohitra Amboditandroy no ravan'ny mpitandro ny filaminana. Vola mitentina 7 alina sy 3 hetsy ariary ary volamena 20 grama sy finday miaraka amin'ny entam-barotra tao an-tsena no lasan'ireo Jolay nandritra ny fanafiana. Le fitantaran'le valakolina natrika ny action zany ny tampenan'jareo skotsy ny vavany. Dia ny fatoran'jareo ny tagnany dia ny fatoran'jareo koa ny tendany. Fatoran'jareo ambony fandragna izy. Dia la valako moa karan'izany fatoran'jareo tongo sy tagnany dia nataon'jareo skotsy izy. Dia ilay nabaviko zany maiky tsy ho voatazona indreo ary namaly. Dia zay ny navian'le namono an'jareo anazy velo marteau daholo zany agny jiaby. Marteau zany fitaovagna nampiasaindreo. Marteau amilao vatagna jiaby mihitsy zany tsy ankifidy. Dia ny valako moa zany tsy navaly tratran'le fatotra. Dizy tsy dia naninona loatra fa mitareny any misy voakapoka. Efa samy mandeha moa ny fanadihadiana mahakasika ireo raharaha ireo amin'izao ary efa natolotra ny fampanoavana androany tolakandro ireo telo lahy tratra nitondra tolapaty raha mbola miandro ny fotoana iakarany eny amin'ny fitsarana kosa ireo Jolay mpamaky trano. Mbola ambanidiambany lentany fanaovana karazana mofomamy eto Madagasikara na ny antsoina ihany koa pâtisserie et boulangerie. Antony nandrisika ireo kalaza malagasy amin'ity sehatra ity hanome fifampizarana sy fampiofanana ho an'ireo liana amin'ny fanaovana mofomamy. Avitra solindray be sy tokatra maro lahy. Efa maro ny liana anatin'ny sehatra fanaovana karazana mofomamy eto amintsika. Tsapanefa fa tena mbola ambany ny taham-pifehezana azy ity raha oharina amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ireo mpahay sakafo. Antony mahatonga izao ny tsy fisian'ny sehatra ahafahany rehetra mitrandraka sy mandrefy ny fahaizany. Ny zavatra hitanay somary tara be tsika amin'ny resaka niveau zany ambany be le niveau atsika eo amin'le sehatra zany hoe eo zany raha tsy omena sehatra le ankizy ahafahany mametraka hoe aiza moa zany ny misy anarako na niveau na professionnel eto Madagasikara mba ahafahandrareo manatsara le vokatra n'izany manaraka. Matetika ihany koa ny tsy fahaiza mitrandraka ny eo am-pelantanana no lesoka ka tsy mampivelatra ny fahaiza manao. Azo atao tsara ny mampiasa ny akora misy eto amintsika entina nomezan-danja bebe kokoa ny letany tsirairay fa tsy mionona makatahaka amin'ireo izay any ivelany fotsiny ihany. Le izy koa tsy hoe andeha fotsiny hikopia ny zavatra ataon'ny olona hafa any ivelana, eo koa mba hoe ametrahana anomezana valeur ho an'ny produit eto amintsika. Tsika isan'ny malaza amin'ny resaka hoe produit. Maninona raha manomboka izao mba hoentina mena valeur hoe zavatra reo mba hivelatra kokoa le tanora any amin'ny resaka famoronana, any amin'ny resaka fanomezana lanja ny produit eto Madagasikara. Na dia atao hoe pâtisserie na azo sehatra koa na ny mpanao mofo gasy na ny zavatra ohatrohatr'izany. Ity sehatra ity tokoa izay efa hita miroborobo sy mivelatra kanefa tsy ampy fifampizarana traikefa sy fahaiza manao ampy ampivoarana azy. Isy noho izany ny fifaninanana mba ahafahana manatsara ny kalitao ao anatin'ny hetsika antsoina hoe canela ka afaka mandray anjara amin'izany avokoa na ireo olon-tsotra na ny efa matianina. Tany amin'ny laharana faha 170 tamin'ireo mpifaninana 220 no nisy ilay malagasy mpanao ski Mialtina Clerc izay nisy olo-tenan'i Madagasikara amin'ny lalao olimpika atao amin'ny vanim-potoana ny ririnina tanteraina ny Beijing. Hiakatra an-tsehatra indray izy rahampitso alarobia ao amin'ny ladies slalom. Raha sy aivina moa dia nanomboka tamin'ny 4 ny volana Febroary ary tsy farana raha tsy ny 20 ny volana Febroary izao ity lalao olimpika izay tanteraina ny Beijing ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia niampangany France ho nampisara-bazana ny Mali ny Prime Ministra maliana manoloana ireo diplomate ao Bamako ny alatsinainy lasa teo. Ity Prime Ministra maliana ity izay vao avy nosazy ny vondrona Europeanina no ny fanakanany ny ananganana miteteza mita any an-toerana. Onjalalaina Ranaivomanana sy Manorandre Malala. Mafampana ny toetra ara-politika any Mali amin'izao fotoan'izao ary mianjandrony tady eo amin'ity firenena afrikana ity sy France. Tsy niambahamba ny Prime Ministra maliana Kugel Kukala Maiga raha nilaza ny alatsinainy lasa teo fa mampisara-bazana ny Mali France. Tamin'ny alalan'ny fanampiana ara-tafika ny Mali nataon'ny France no nolazain'ity lehibe ny gouvernemanta maliana ity fa nanaovan'ny Frantsa izay fampisara-bazana izay.
raha nambariny Google Kokalahatrany dia ny taona 2014 ny Frantsay no nanomboka nitsabaka tamin'ny raharaham-pirenena malianina taorian'ny fanafany tafika Frantsay ny faritra avaratry Mali izay teo ambanin'ny fifehezan'ny vondrona jihadista tamin'izany fotoan'izany. Nanomboka tamin'ny taona io ihany koa no nampisarabazana tsikelikely amin'ny Mali Frantsa raha ny fanazavany hatrany. Anisan'ny natezitra ity Prime Ministra maliana ity amin'ny Frantsay ihany koa ny fanohanany ny firaisamben'ny firenena Afrikana andrefana na ny CEDEAO tamin'ny fanomezana sazy an'ny Mali ny 7 Janoary lasa teo. Raha tsy ahivina dia vao tsy ela akory izay no nosazian'ny vondrona Europeana i Google Kokala sy olo-mpanjakana 5 hafa manoloana ny fanakanan'izy ireo ny fananganana ny teteza mita any Mali. Ny rafitra misy ny lalam-pandrenana mihitsy no mila ovaina eto amin'ny firenena raha tiana nisy ny fampandrosoana vanona. Hoy ny nambarana mpanao politika androany raha nanio ny fomba fijeriny manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Any miaratiana sy Andrakot Malala. Tsy mandeha amin'izay aloha ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Tsy mitsamy empitry Madagasikara raha lafy ny fampandrosoana. Mikorosy fanatanteraka ny fiainandra malagasy vokatry ny tsy fahafehezana na tsy fahaiza mitantana indrindra ny sosialim-bahoaka. Tsy misy afa-tsy ny fanovana rafitra sy ny lalam-pandrenana ny vahaolana hoy ny mpanao politika. Dia tsy misy afa-tsy ny fanovana ny rafitra hitantanana ny firenena ary indrindra ihany koa ny resaka lalam-pandrenana izay vohitsakitsaka ankehitriny dia tsy maintsy miroso amin'izany fanovana lalam-pandrenana izany isika. Dia ny fitondrana tezabita izay mitondra amin'izao fotoana izao no nametraka io lalam-pandrenana io kanefa dia izy ihany manitsakitsaka azy. Ohatra hoe ny statut de l'opposition, ny organisation de l'état éditorial, fitsinjaram-pahefana tena izy dia hitantsika ngamany hoe ohatra kaiky ny resaka gouvernora izay notendrena ka ankehitriny dia matsapa ny tena nay fa mila fanovana goavana ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena ary ao anatin'izay dia ny fanovana ihany koa ny lalam-pividianana mba tsy olona double nationalité mitondra ny firenena. Voasokajy isan'ireo firenena manan-karena arena voajanahary Madagasikara izay afaka ampandrosoana ny firenena amin'ny fampiakarana ny ari-karena sy ny volamiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tokony nisitraka ny tombotsoa amin'izany avokoa ny malagasy tsy vaky volo raha tiana nisy tsy ny fampandrosoana. Ny arena dia tsy ampy ny recette miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'izao fotoana amin'ireo arena ananantsika ireo. Mbola tsy valorize zany ny arena eto Madagasikara ka raha hoe ampiakarina ozy ny filoha zay zany no ilazaintsika dia oza hoe andao fa ampiakaro ary ataovy mifanaraka tsara amin'le tena ahasoan'ny firenena ny fampiakarana fa io mila mahazo tombotsoa ny gasy rehetra, mila mahazo tombotsoa ny firenena dia mila miakatra ny recette miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ahafahana migere tsara ity firenena ity. Misy eo avokoa izay mety ho fasahirana na mahazo ny vahoaka majinika amin'izao fotoana izao. Ny aretina izay tsy mety voafehy sy ny maro hafa. Ny olona ambony ao amin'ny fitondrana nefa itetsero mampiseho sary fa tsy mandalo fasahiranana. Ny vahoaka entina nefa mahantra. Ny lalam-pamehan'ny mpitondra toa tsy hitondra fivoarana ho an'ny sambatan'olona akory. Ny fanampiana rehetra azo na avy amina tetikasa aza tsy ampy mangarahara. Manao tsy vakana ny fanampiana ny saboina sy ny tokantrano sahirana vokatry ny fiakaran-drano tamin'ny faritra maro teto amintsika. Ho an'ny androany ny tondra ny anjara berikiny ny teo anivy ny VVSD na ny vehivavy vonona sisa diaspora izay miaraka amin'ny filomarika Ravalomanana sy ny vehivavy tima teny Anjezika, Vaovao ary Andotapenaga. Ando miaratiana, Andrakot Malala. Naneo ny firaisan-kina sy fampahirezana ireo rehetra traboina vokatry ny fiakaran'ny rano teto amintsika ireo vehivavy avy any ivelany na ny VVSD, vehivavy vonona sisa diaspora sy ny vehivavy tia mandroany. Nedinay fotony teny an'ireo tokantrano lasibatra teny Anjezika, Vaovao ary Andotapenaka izy ireo. Ny zara fanampiana ary nitondra ny voatsirambin'ny tanana ho fanehoana ny firaisan-kina sy ny fifampitsimbinana anaty ny ady sarotra lalovan'ny tsirairay. Tonga ty zay zany mba tonga mamangy fangenareo mijery hoe nanahoana ny fandehan'ny tety taorianan'ireny tompon-trano nandroantsika ireny
fantatra efa tena mafy a dia mba tonga izay mitondra ny firaisan-kinanay zahay io mety bebe androany a dia ny vehivavy tima sy ny vehivavy fikambanana any ivelany izay hoe diaspora vehivavy vonina sa avy any ivelany zavatra kely dia tena kely nentina bebe fa le firaisan-kina sy le mamagny vangenareo a no mba tianay tsy voavaliny tokenda mary ary tompoko mamaly fa dia mandro soa ny asa atao dia mahereza eo anatrehan'ny tompo fa ny angatahanareo avany fa soavana sy mifahasalamana tosany aminareo sambatrinareo meniny toketsidanareo sambatrinareo tokantrano 500 no nisitraka ny fanampiana teto amin'ny reto fokotany telo reto androany tsy janona ny hetsika fahojirena mihitsy izay marary ny vahoaka ka ahafahana mitady vahaolana manampy azy ireo fifanampiana ny fiainana ary anisany foto-kevitra sy ny sotoavina raha teo ny fifampitsimbina ny eo amin'ny samy mpiarabelona ty faranandroany ny fifiraisan-kina izay ho ataona io fa mbola maro ireo fokotany izay mbola hotsidianay ny antony tena mahatonga anay mitsidika aty amin'ny fokotany moa dia ny antony hoe tena mila fantatra hoe inona ny manjo an'le ny vahoaka mba ahafahanay mitondra izay anjara brikinay amin'izay zavatra hitanay ety mafy ny ainana ireny fotoana ireny nisy ny fanarenana natao ireo fianakaviana zava-dehibe araka izany etsika tahaka izao izay manampy betsaka amin'ny fiatriana izany ka velim-pisaorana tanteraka izy ireo dia tena miaina anaty rano mahitsy izay le lalana tsisy afaka ny voahan'ny rano tsony izany dia miandry an'io masoandro io izay andritran'ny rano hatramin'izao tokotanay mbola fen'ny rano efa miova maitso mihitsy izy ao dia mamofona dia ino no mitarika an'le gripa amin'ny ankizy tsisy voan satria ny mpanambola manangana trano tsy mandinika an'le hoe rano otrano eta dia esa izany lalan'ny ranony ato fa zara raha mahita tany ipetrahana tsara le fanampiana satria izao le hoe mbola tsy manary anay nareo matonareo tonga dia tsy manary anay dia misaotra betsaka anareo nanome fanampiana ho anay vahoaka madinika so zavatra ataonareo zao zany dia tena manitsy-po tokoa satria vitsy no mahavita an'izao fa dia Andriamanitra manakaream-pahasaona ny amaly anareo so zavatra ataonareo amin'ny madinika izao fa dia misaotra betsaka tao misaotra izay ety ambany tanàna dia misaotra betsaka filoha marikaraha vanomanana satria raha tsy teo izy tsy nahatsiaro anay ohatr'izao dia misaotra betsaka sy makasitraka anazy zahay olona 500 no kendrena isitraka ity fanampiana ity ka 520 no nisitraka izany any androany ny ambony kosa ho tanterahina rampitso teto ihany koa dia miantso ny firaisan-kina ny malagasy rehetra izy ireo amin'ny siny fifanampiana ary koa ny fanavotana ny firenena tahaka ny mahazatra moa dia ny famotinana ny fandarana miara-manonja no amaranana ny vaovao ny teboka ny songadina ary nofotian'ny asin'Andriamalala sy Mathieu Prince amintsika ireo tena marary ny vahoaka no tena voaresaka betsaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany mazava ary naintsy ireo mpiatsehatra tao anatin'ny fandaharana satria tsy niomana hitondra firenena izany mihitsy iandrajoelona ka mahatonga izao fahasaranana lalina eto Madagasikara izao rehefa nanao ny eritreritra hoe hitondra ny fanjakana dia taitaibombona fotsiny ary taitaitrany tamin'ny 2009 zay nentina nanonganana ny fanjakana dia mitarika tamin'ny tendezamita mandaha anankiray dia taitaibombona fotsiny andeha tonga dia mahitsy be amaly faty ny régime teo amaly faty an'ny fluer jonary-mampianana sy mipiara-dia aminy satria maninona ny fluer jonary-mampianana teo no lanina izy menakavy teo kanefa moa dia irahantsika malano inona ny zava-misy dia taitaibombona teo fotsiny hoe io indray dia tsy maintsy ataontsika dia ka rehefa taitaibombona zany ianao tsy misy fiomanana dia laza tsy mandeha amin'izay izy ny fitantanana fa lasa ohatrany hoe manao fitondrana hélicoptera ka tsy mba manana an'izany hoe jery lavitra zany fa ny opotomoto eo any no hita taitaibombona tao dia doranga fa tena mafy nataony fitondrana ny hery rajonary-mampianana tao fa dia tsy maintsy alaitsika io fitondrana io ninninona midona fa dia ho alaitsika io dia zao mifandehany laza tsy mandeha amin'izay satria tsy mba niomana tamin'izany fitondrana taitaibombona tsy niomana satria tsy mahafantatra akory hoe inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao zay ne le problème tsy mahafantatra
ambety resaka ny mpitondra atrano hoe efa mandroso Madagasikara tsy fantatra ny marodrefy entiny ilazan'ny mpitondra izany aloha treto raha ny fiainam-bahoaka no jerena vesatra ho an'ny firenena ihany koa etsakilany ny fahamaroan'ny tanora izay tsy anasa kanefa ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia tsy manana tetikasa entina anamaivana izany resaka fandrosoana mihitsy ny tsy hitovizana le satria ny anjareo mifandrosoana dia ny mitondra zavatra mamirapiratra mitondra zavatra vaovao nefa efa zao efa hita misy ny sasany dobo-drano misy ny sasany efa simba sady zany hoe tsy niteraka ninina ao antsika izy fa na izany na tsy zany le famorona satria rehefa tsy ho vesatra ho an'ny firenena intsony ireo tanora be da be ireo misy ny any amin'ny fambolena misy any amin'ny sehatra marobe rehefa tsy vesatra intsony izy ho an'ny fiarahamonina tokony hitondra fampandrosoana izy azay lazaiko hoe any le tsy hitovizan'le resaka fampandrosoana fa tsy efa misy ho mpanao politika lehibe miteny eto hoe ny fotodrafitrasan'olona ny tsy ampy eto fa raha ny fotodrafitrasa terrain synthétique sy ny isan-karazany tsisy hoe anao baolina foana ny isan'andro tsisy hoe fa zavatra ilain'ny olona mety ozinina maro isan-karazany izay ireo teboka ny songadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny fandarana moa dia isan'andro amin'ny 7 sy sasany maraina ankoatra ny sabotsy sy ny alahady eto amin'ny MBS sy ny radio Mada ary ny tambajotra tserasera Facebook sy YouTube dia izay araka izany no manakatona ny mpiazin'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarahanao rehefa avy eo ny Global News ny famerinana fandaharana ahoana marina ary ny horonan-tsary de virtuoso ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitsy indray tompoko